Taom-baovao 4 tsy miova ny foto-kevitra ijoroan'ny fikambanana Tomira na Toliara miharo raiky dia ny fampandrosoana ihany sy fampandrosoana hatrany raha ninambara ny filoha Andriamatoa Vita sy Tson Dede fa manomboka ny taona dia asa avy hatrany nanomboana izany ny tato amin'ny fokotany Antaninarenina. Ato amin'ny fokotany Antaninarenina hoe mba jerevo Tomira, association Tomira ty loko ho fandokoana ny birotsika ty agnatiny sy ivelany satria fa ela moa zay ataoko angamba fa 10 taona tsy ny loko dia nanaiky ny association Tomira magnome loko handokoatsika an'ty biro ty satria ity ny fototra iorenan'ny fampandrosoana aty fotony ny fokotany ka dia holokoatsika ty ataoko angamba fa pare aby ny loko sabotsy manomboky tofilasy tompoko vavy. Tsy mety ny fo sy saina sy ny eritseritsy mahita zao sezatsika zao asiatsika seza plastique 10 koa zany mba handraisatsika olo koa eto. Manamafy ny fahavononany amin'ny fiahinany mpiarabelona sy fandraisana anjara mavitrika amin'ny fampandrosoana eto Toliara hatrany ny fikambanana Tomira. Zay zany no azo atolotra ho an'ny fokotany Antaninarenina satria fokotany 170 tsy maintsy ho tsiditsika iaby satria ny fampandrosoana dia miainga aty fotony. Dia mety anontany sasany hoe ny Tomira ve ny association Tomira miara-miasa amin'ny fitondrana misy amizao. Ny association Tomira dia ima association ho azy zay fikambana tsy maintsy miara-miasa atsika amin'izay fitondrana avy eo mba hijeretsika ny fampandrosoana ny tanàna misy atsika. Ny association Tomira tsy mijery politique maro fa mijery politique fampandrosoa. Ny ben'ny tanàna teo tsika ataoko angamba tsy misy ny nahavita mihoatsy atsika. Ainga vaovao koa ny fampivoarana ny fokotany eto Toliara renivohitra izao ezaka ataon'ny Tomira izao. Mitaona ny faritra rehetra manerana ny nosy mba hisafidy rafitra federalisma ho ao amin'ny lalam-panorenana hirosona amin'ny Repoblika Fahadimy ho Repoblika Federaly Madagasikara mifanaraka amin'ny foto-kevitra federalista hoy ny parti federalista eto Toliara. Vaholana ho fanavotana ny firenena izany ka tokony hiroso amin'izany isika. Diso ny filazan'ny sasany fa tetika hanasarana ny malagasy ny fametrahana rafitra federalisma araka ny fanazavana. Zahay tsy manao kabary hoe hampiady ny foko malagasy samy malagasy zany ary tsy velona ny malagasy raha hiady amin'ny karana, hiady amin'ny sinoa, hiady amin'ny frantsay, hiady amin'ny amerikana na ny arabo. Mitady ny raha miasa amin'ny ponina eran'izao tontolo izao ny malagasy. Faharoa zay. Fahatelo, mino aho fa hitombo, hihamaro, bebe kokoa ary haingany ny olona zay kongresy lahatra fa ny fanavotana any Madagasikara dia ny fidirany ao anatin'ny Repoblika Fahadimy zay Repoblika Federaly de Madagasikara. Zahay manantena fa tsy hoela dia tonga ny concertation nationale zay hanaovana fandrafetana ny constitution ny 5e République ka mampirisika ny région rehetra, ny province rehetra mba hifidy ny constitution ny République Fédérale de Madagascar. Hoela velona Madagasikara ho tonga ny République Fédérale. Samy manamafy amin'ny firosoana amin'izany ireto mpana politika mivoy ny rafitra federalisma nandritra ny fivoriana izay natao ny talata 4 janoary 2024 teto Toliara. Raha mitaka koa zay hitako tamin'ny communication zay natao bakany zay raha mitaka koa hoe décentralisation décentralisation renforcée province autonome état national fédéralisme
ny toy concertation nationale zay misy eto atoa rererozy fa hipetraky système fédéral zay nataondrozy tsy atanteraka io mihitsy bakany ka ao koatsika sotanjeta hoe misolo abakaka izy atao régional anio atao zao ka hitako maro anazay zao hoe ka tolony sasy ny décentralisation renforcée ka tolony sasy ny province autonome ka tolony sasy ny état régional raha avao no metatsika fédéralisme tsy tolony sasy zany zay hoe décentralisation na province autonome état régional fa fédéralisme aobanzao engao zay tsy maheno fa tsy maheno solution état fédéral ka olana amy lasa fapetraky état fédéral io contrairement presatao manao zao hoe tsy de fipetrahana état fédéral na tsy fipetrahana olana non olana hoantsika io matao misy olo masaky mitivitsy masaky mamono hoavoa enano fa hiboaka enano resaky hoavoa enanzay fanamboara dossier satria masaky mivola satria ikasikasy mitombotsoandrozy matoa masaky mampikata rozy dikan'izay le système raiky tsy ahatafaboaka androzy sasy fa le système misy nanzao mahatafaboaka androzy lany zao tafapetraka amin'asy ray veohitra androany ambena androany famaray tsy misy sasy taoriny ireo disadisa maro samihafa teo amin'ny fitantanana ny fokotany Ambohitsabo toly ara-monivohitra dia niroso tamin'ny fifidianana sy fokotany Ambohitsabo araka ny fanapahana avy amin'ny préfet ny Toliara. Fifidianana izay nataony Alahady 1 Janoary 2024 lany Tamisambato 420 Andriamatoa Raymond Ratoaka 7 ny vato azona Andriamatoa Hery 9 kosa ny totalin'ny vato maty sy vato fotsy voafidy sy fokotany Ambohitsabo indray Andriamatoa Raymond izay efa filoha teo aloha. Fa io ny lanina androany dia Andriamatoa Ramiarison Raymond tamin'ny Savato 1954 teo anatrehany 317 ny aratsika ny fidy zay koa manan-kery amin'izay rehetra andehany satria ny vahoaka no masy mandidy eo amin'ny tany zay misy azy. Isaora monjal nahara satria inona no matimbonantsika nanjoany sy halino koa nareo fokon'olona Ambohitsabo zao nanatanteraka zao fifidianana nanjoany zao ka nahazoatsika nanjesy tsy zaho Raymond nanjesy io fa tsika fokon'olona nanjesy koa isaorako bevata aminareo fokon'olo amizao zany fitondrana fanovana la misy vary koa zany zarainy ameny fanjakana tsy maintsy atako par secteur mba samy mahasika na dia kely aza fa tsy atako antsano any ampoliko ndraiky satria lafa tsika teo zany lafa misy asa lala fa obe na misy asa fanjakana lefa fanjakana bagane le pitonja teo taloha atay tsinjy anjolena zany tsika laha zao zany zarako par secteur na dia vitsy aza tsika madetanjifatsika. Niavaka teo amin'ny fifidianana ny satry zay teto Ambohitsabo ity fifidianana sy fokotany satria tonga mavitrika ny fokon'olona ao amin'ireo secteur N mandrafitra ny fokotany Ambohitsabo mahatratra 700 sy arivo isa ny mpifidy tonga nandatsabato dia tomboka tamin'ny fitora sasany maraina ny fifidianana ary tsy ankijaona ny latsabato hatramin'ny 4 ora tolakandro izay fepitona farany ikatona ny birao fandajaham-bato ny vahoaka mihitsy no naneho ny safidiny hanala ilay sy fokotany araka ny fanazavana. Voalohany aloha misaotra ny vahoaka ny Ambohitsabo tena tonga marobe na nefa ny andidy midika zao fa tena mahazo fahalalahana ny vahoaka amin'izao fanavaozana zao naneho ny hevina re vahoaka rea
dia nesorony ireo mpitondra zay teo taloha dia tsia zay fa reo firongony dia mametraka olona vaovao zay momba n'izao fanavaozana zao fa rahantsika mahalala fa ety Ambohitsabo zany nanomboana ny hetsiky fanalana fototany manerana Madagasikara ny ainy abaketo fa hatram'izay ny vahoaka tsy nahazo valy androany zany vony volany hoe andao hanao fifidiana vonona ny vahoaka satria fa voaentana aty zay. Ny fampiarahaba tratrany taona 2024 ireto mpiara-miasa ao amin'ny fiadidian'ny fokotany Mahavatsy faharoa izy tariny sy fokotany lahin'ireo Grégoire ny sabotsy 10 janoary 2024 teo tato Mahavatsy faharoa ihany. Nisy ny fizarana Pagny Garni tamin'ireo mpiara-miasa izay tsy nivadika tamin'ny sy fokotany na dia nisy aza ny fotoana nampitraharana azy tamin'ny maha sy fokotany azy ka naverina ho sy fokotany indray. Dia misaotra ny fitondram-panjakana fanavaozana izay tarihiny Andrianirina Mikaely ary mbola misaotra eto koa ny tenako amin'ny tany président ny Assemblée nationale sy teny Thierry Randrianasoloniay sy misaotra koa any préfet Toliara voalohany Andriamatoa Bruno Bramji satria nametraky fitokisa tamiko amin'ny mahase fokotana ireo nametraka ahy amin'izao taona 2026 zao se fokotany Mahavatsy de izay atokisa ny vahoaka. Misy komity ny vadikamo maromaro komity ireo satria izay moa fombatsika malagasy misy ny mamy misy ny mafaitsy ka lafa ny mamy aho ny président fokotany tamy 2024 iny niaraky tamiko rozy lafa ny abrozeva amizay zao tamy 30 novembre 2024 nialahy rozy ka lafa rozy amizay napoly eo nzay kao tao nipitikahy nialako fa tsy nanjambanjozy sasa fa retoa koa ty komity tsy mivadika amiko retoa na kasoava na karatsia ireto ty miara-miasa amiko hatramy farany fa tena fanariko bevata biby mibisibisika amiko isaky na sanandro valiko toy ty fanariko soa biby ary io manome hevitsay isaky haly hoe valiko atao zao. Nanamafy teto nisy fokotany Mahavatsy faharoa fa miara-miasa amin'izao fitondrana fanavaozana izao ary novaina hatramin'ny lokony birao raha toa ka toy izao amin'ny sary izao ity birao teo aloha ka nohavaozina araka izao amin'ny sary izao indray. Ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblikan'i Madagasikara Randrianirina Mikaely indray no babako ilahin'ireo Grégoire sy fokotany Mahavatsy faharoa. Zao tsy manana antoko fa ze fanjakana mitondra eo antoko misy ahy zao hananiky zao koa ambarako ampahy be maso fa miaraka amin'ny fitondra fanjakana aho tarihiny kolonele Mikaele Andrianirina amin'ny fanavaozana zao miaraka aminy aho ary hiaradia aminy hatramy farany tsary hiara-miasa aminy misy ohabola tsika baka antimo atoy manao zao hoe ze miroro ambohoneny koa aho ro babako ka miroro ambohoneny koa Mikaele hananiky zao i koa ro babako ka mankasitsaka zao. Ny sabotsy 10 janoary 2024 teo no nandray ny asa mahafilo vaovao ny tranobe nivarotra na chambre de commerce et de l'industrie eto Toliara azy ny filo vaovao izay avy amin'ny groupement Vanna raha nifantrasa teto dia 30 volana tsy nandray karama ny mpiasa ato eo ihany koa ireo comité ad hoc izay mbola tsy nahazo tamin'ny karama ankoatra ireo olana maro samihafa mila famahana eo anivon'ny chambre de commerce et de l'industrie Toliara atao lohalaharana ny famahanan'ireo olana ireo hoy ny filo vaovao Jonathan Leon razafy ndray tsy toagny koa raha mandray izao toerana zao isika dia toy izao ny programa zay lohalaharana ataotsika ny safidy ny fitantanana marina mangarahara tsy mitanila no ataontsika amin'ity sambra ity atao izay fomba hanomezana karama ireo mpiasa izay tapaka mandritry ny 3 volana ao koa ny tamin'ny karama ny comité ad hoc d'élection izay mbola tsy nahazo ny anjarany ao ireo fournisseur ny chambre de commerce hatsaraina manarapenitra ity hôtel de commerce iezaka isika rehetra hamory ireo
mpandrarara araky ny sokajinasa avy mba ahafantarany ny etaitapon'izy ireo hanatsarana ny fomba fiasa vaovao. Ohatsika membre consiliaire rehetra koa miangavy antsika hiasa o amin'ity chambre ty araky ny engagement izay efa noraisitsika tsirairay tamin'ny voalohany dia mangataka amin'Andriamanitra isika mba omeny fahendrena meny hery ampandrosoana an'ity chambre ity mba ho iray ihany isika rehetra. Ko satria tsy tonga niatrika n'ity fotoana famindrampitantanana ity ny filoha teo aloha dia nampiatra avy hatrany an'ilay ordonnance ny vaditany mba hazonina manokatra ny birao natokana hiasany ny filohan'ny chambre de commerce et de l'industrie de Tuliar. Ny tenanay avy eto araka ny fangatahany président entrant monsieur Jonastin araka ny ordonnance eto am-pelantanana dia iroso amin'ny famohanany birao zany isika amin'izao fotoana izao satria efa tonga ny servier izay nandrasantsika teo. Salama. Ndao ary mirositsika amin'ny famohanany birao. Anio faharoa amby folo ny volana janoary 2024 ny fankalazana ny fetin'ny manam-boninahitra miaramila sy zandary manerana ny Madagasikara. Tsy veran-jara amin'izany ny eto amin'ny faritra Melaky sy Menabe. Toy ny fanao isan-taona moa nisy ny hazakazaka maraina na rano fananganan-tsaina sy lalao ara-panatanjahantena. Tanindrazana tokana adidy ombona no teny filamatra no entina nankalazana tamin'ity taona 2024 ity. Eo fanao isan-taona moa fa ny andriany zandry indrindra manam-boninahitra no mitarika ny fibaikoana rehetra mandritra ny fankalazana. Tamin'ity taona ty ny teny filamatra na ny tarigera zany dia ny hoe tanindrazana tokana adidy ombonana. Ary zany dia mifanindran-dara tanteraka amin'ny tarigetran'ny akiliany koa satria dia ho an'ny tanindrazana moa zany natao teny filamatra ny manam-boninahitra ary amin'ny mahatandazana zay dia misy adidy sy andraikitra zay tsy maintsy iatsoroan'ny manam-boninahitra amin'ny fampandrosoana ary anatin'izany ihany koa zany fiarovana ny firenena. Tsy anjara tamin'izany fankalazana zany izay tamin'ny faritra Menabe satria araky ny fafanao moa zany nanomboka tamin'ny 1777 dia fa lasa tradition fankalazana an'ity janvier ty na ny 20 janoary ary efa misy amin'ny maha tradition zay efa misy ireo programme zay efa fatao zay miatomboka amin'ny fifoazana atao réveil en fanfare dia misy ny fananganan-tsaina mbonandreo manam-boninahitra dia mandeha amin'izay ireo activité sportive zay natao hanamafisana ny cohésion na ny firaisan-kina sy ny firahalahiana eo amin'ireo manam-boninahitra dia faranana amin'ny fiarahana-tsakafo zany na ireo activité sortie récréative zay iarahana amin'ireo vadiny manam-boninahitra ihany koa anohizana ny journée zany. Solidarité pérenne na firaisan-kina mahakitra no tarigetra no entina nanamariana ny fetin'ny manam-boninahitra 2024 teto Menabe. Voapirofy izany fa samy hita teto avokoa ireo sori-tena mpitandro filaminana eto an-toerana. Niteraka resabe teto Morondava ny famefena ny lalana makany amin'ny plasy eo aniranilan'ny Vezo Beach Hotel sy Blé Soleil izay samy toerana malaza betsaka mpitsidika. Araka ny lohana ny vaovao azo ho fanairana ny tompony andraikitra eto Morondava amin'ny fanorena trano fivarotana voafaritra ao anatin'ny lalana no antony nanangahana ity fefy ity. Esankilany nefa tsy manaiky ny fanaovana fefy manakana ny lalana miditra any amin'ny plaza nefa ny tompony andraikitra sy ny fokotany raha ny fanazavana. Rehefa natao ny fandrefesana an'ilay tany dia lasa anakaiky le valany le sisiny tany Vezo Beach le bornazy ny Patricia. Dia rehefa natao zany fefy kai tampy le lalana zany. Raha ohatra ka ty ny borna ifandraisana sy Vezo Beach. Dia ny angady tampy moa izy amin'izay hoe mialatsiny aminao aloha zao fa hanao piqué aho ny eto. Mba ahitana ny marimaritra resana mahakasika an'raha ty fa ohatrohatran'izao ihany manome lalany fokon'olo ka ny lalana efa tsy ato amiko. Izay aloha zay eo ny fokotany aloha tsy manaiky
sy manaiky ny anampianany lalana fa tsy maintsy vohanina araka zay tokony haingana io lalana io satria lalam-pokon'olo. Efa nazahoana lalana tamin'ny commune ny fanorehana ilay trano kely fivarotana izay eo amin'ny lalana makany amoron-dranomasina ity ary nilaza fa efa nanome ampahany 4 metatra mahery atao lalana ny mpandeha eo anelan'ity toerana ity ny avy eo amin'ny tompona ndraiky sy ny Vejo Beach Hotel raha ny fanazavana. Alohan'ny sy ny zavatra rehetrarehetra dia efa nanolotra lalana 4 metra. Hitantsika angamba eo amin'ny plaky eo amin'ny fidirana amin'ny voalohany eo misy soratra hoe lalana natolotry ny Vejo Beach. Io lalana io dia natolotra ho an'ny rehetrarehetra tsy fidianana mizamiza ary lalana ahafahan'ny camion. Ny antony dia tsotra, rehefa fahavaratra ny andro dia feno fako amin'ny ranomasina io ary ny plastika dia maloto. Anisan'ny nameza ny Vejo Beach an'io lalana io voalohany indrindra aloha entina nanadiovana ny plazy fanalana ireo fako ireo. Io 4 metra io lalana io fa no eo pita misy fanorenana tsy ara-dalàna moa dia lasa 3 mètre 50 kamba si satria le borina mametra an'ilay izy 4 metra efa ao ambanin'ilay trano. Zay no entintsika angambany zao zavatra ataontsika hoe entina nairana tompona ndraikitra hoe mba hijery foot. Andrasana araka izany ny mety ho toy nyity raharaha ity. Misy fito ireo tranga ina ho mitondra ny tsimokaretina Mpox na ny dradrajako ato amin'ny faritra Vadivavy. Raha ny antotanisana avoaka ny teo anivon'ny fitalevam-paritry ny fahasalamam-bahoaka Vadivavy ny herinandro lasa teo. Nisy avy hatrany ny fepetra sakana ny raisiny manoloana izany taoriany fivoriana ny aran'ireo erivelona rehetra atao amin'ny faritra Vadivavy. Isy ny fametrahana sakana ara-pahasalamana, fanentanana amin'ny fampiasana arovava sy orona sy ny fanasana tanana matetika amin'ny savony ary ny fanajana ny elanelana ray metatra sy ny fifandraisan-tanana. Mamaimpona ny fandraisana tanana eny amin'ireo hôpital-mpanjakana ho an'ny olona mitondra io tsimokaretina io. Manomboka zany zao ny ady tena efa manomboka misy ny ady satria fa misy ireo tranga ahahina atao anatin'ny région anaky 7 zao ny tranga ahahina, 9 ny tany fanadina dia ray teto manajara. Noho zany dia tapaka teto fa misy plan d'action hiarahana manao amin'ny herivelona rehetra. Voalohany amin'izany ny fametrahana barrage sanitaire, faharoa ny sensibilisation sy ny fanentanana isaky ny ambaratongany ary ny fahatelo dia ny fandraisana tanana izay ny fahasalamana ihany moa zany tena miandraikitra azy fa eo ihany koa ny partenaire hanampy amin'izay. Ny manaraka izany dia ireo activité hafa maro izay fanandrify amin'izay ady atao amin'ny Mpox. Aretina mifindra ny Mpox ka tena ilaina ny fampiaran'ireo fepetra sakana ireo mba tsy ampianaka aingana izany tsimokaretina izany. Ny fomba fisehony zany ny nena-drajako dia metomboka amin'ny hafanana maripana miakatra ambony be dia mety mangotsikotsika ny vatana, mety misy ny endrin-doha dia 3 andro afaray na 3 andro afaran'izay dia mipotra amin'izay zany raha mandrosorosona amin'ny vatana io manomboka any amin'ny loha izy ka miparitaka manerana ny vatana. Efa nalefa natao fitilinana amin'ny laboratoire ireo tranga ina ireo raha ny fanazavana hatrany. Niroso tamin'ny fanatanterana ny fombafomba ara-drazana sy ny fanatanso-drano ireo ray aman-dreny ampanjaka teto Mananjary ataoriny favakisany ivinagny izay niteraka fekaran'ny rano izay fananamorona ny trano fandraisam-bahiny sy fisakafoanana iray teto amin'ny toerana antsoina hoe Ambinangy izay efa ho tapa-bolana lasa. Ratsahiviny dia efa nikiky ny sisiny Antanety ka nanimba ny lalana Rarivato izay tanterana orinasa mpanamboatra lalana iray eto Mananjary izany fekaran'ny rano izany ka antony nirosona tamin'izao fanapahan-kevitra izao. Favateto zany dia vokatry ny fagnatan'ireo entreprise na satria hita zany fa teto ny vaky zany vilagny ity misimba zany ny fampirajana entreprise lataka zany zany mba asety nefa eto zany araka ny fomba am'zany dia tsy misy fomba atao vao afaka nasety teo am'zany vilagny ity no somary mihoatra zany so dia teto zany mpanjaka nagnano fagnatana tamin-janariny zany mba afaka magnano an'izay aveo koa ny valo tamin-janariny zany sao dia misy fadisony tonga an'izao teo koa zany nanaovana ny doigt na amin'ny soabe mba agnatana vilagny ity mba ilamina sara zany zay zany atao teto lataka efa de semaine akam'izay fandolan'ny zavana zany andro anaovana azy ny andro zany sara anaovana azy zay zany natonga atao ihany efa misy zany vilagny ohatrany efa misy cyclone dia misy vilagny vakony zany satria mevebe izy fa timo zany izy cyclone izy farany be fotsiny tonga efa vaky
zay mahatonga anazy isy fantatra am'zany sika am'zany amakasy antsika mety misy fotoanantsika zany mety misy fandrosoana ataontsika sy fantatra zay tamin'ny Zagnahary hoe vaozany zay raha misy fandrosoana ataonay. No tanterana teto Ambonangy ny herinandro lasa teo ity fombafomba ara-drazana ity. Mitoetra ny asa tana maro sandaina vola sy vary izay tanterana ino anivon'ny fokotany maromaro eto Mananjary. Mifantoka amin'ny fanadiovana ny tanàna sy ny lalana ary ny lakan-drano eny amin'ny sisin-dalana izany ka ny fokotanina Tanambao indray no nanatanteraka izany ny herinandro lasa teo. Tanjon'ny ministera nipona sy ny firaisan-kiny amin'ny fanatanterana ity asa tana maro sandaina vola sy vary ity ny fiahinan'ny mponina ka nomezana asa azy ireo raha ny fanazavana. Ny fitondrana zany dia mikendro mandrakariva ny mahasoan'ny mponina indrindra fa ny vahoaka fa ny lanitra tsy mampitolika ka ny tanjona amin'ity asa tia dia voalohany fanomezana asa ho an'ny mponina zany. Faharoa hitsinjovana sahady ny mety hitondra drano zay natonga antsika nagnadio ny kanalina zany. Fahatelo hiampianarina ihany koa ny olona zany hiasa ho tia fahadiovana indrindra fa ho an'ny tanirazana sy ny tanàna iombonana zay. Manamaivana ny fahasahiranan'ny mponina ny fisian'izao hoy izy ireo. Masapa izany fa voalohany voavonjeka zany fahasahiranana vahoaka amin'ny parifotany. Faharoa magnaraka an'izay sapanay fa fotoanan'ny cyclone zao fotoanan'ny tonja-drano dia mba sy dia mitohana koa zany rano miaraka amin'ny ahitra amin'ny kanal mba misy rano zay zany fahasapanay dia saiko hoe fatelo magnaraka an'izany tena itoy ity satria agnatin'ny fahasahiranana izao fotoanan'ny fahasahiranana misy janvier février mars. Ny 4 sy 7 janoary 2024 lasa teo dia niakatra ny rano tao amin'ny renirano ny Mandrare ka dibo-drano ireo tanàna eny amin'ny toerana ivo. Vokatr' izany dia nitrangana fahasimbana lehibe teo amin'ireo entana tahiry ary famolena indrindra fa tao amin'ny Beval la DP1 sy 2 tokantrano 720 no voakasika ka ahitana trabona miisa 320 izay ahitana zaza sy vehivavy. Malohany izao vony izao dia nidiny fotsiny ireo tompona andraikitra sy mpiara-miombona antoka nisy fanomezana fanampiana tahaka ny fitaovana ilaina amin'ny fiainandavanandro. Izao fanampiana ireo dia natao anohanana vonjimaika ny fiainandavanandro ho an'ireo trabona ka ny vahaolana matra dia hojerena miaraka amin'ny mpiara-miombona antoka sy ireo rehetra misehatra aty amin'ny faritra atsimo hoy ny lehibe ny faritra Nosy. Nekabeazan'ny taniny dia tratran'ny rano dia lasa tsy afaka nambody ary misy sakafo ary tratra anaty trano dia sy zay zany no atao hoe dia hoe mamonjy ary manao vonjy rano vaky faran'izay malaky mba hamonjena ny ainy olona mba tsy moreraka indrindra fa amin'izao fandalovany valana retina izao koa satria ny olona reraka amin'izao fotoana morandairany io valana retina zay atao zareo hoe zareo moa miantso azy amin'izao hoe dodona rajako ka zay ny ampindieto namono nanao vonjy rano vaky zay te moralagno zany sy misy be rehetra fa jery amin'izay fomba hanampiana zareo araka ny fampiresahana amin'ireo sehatra rehetra ato amin'ny distrikany Ambosary sy ato amin'ny faritra. Misy hatrany ny fanaraha-maso ireo trabona raha ny fanazavana tranjy. Nosokafana ny 7 janoary lasa teo ny fankalazana isa taona fafitoambe efapolo ny tobony ny lava faradofay miray amin'ny toby lehibe Ankaramalaza notarian'ny filohan'ny FLM ny pastora Dr Akotsizavy Denis tondehibe no taterana nomboka ny 5 ka hatramin'ny 12 janoary 2024 izao. Nandritra ny anjara fitenenana dia nijoro vavolombelona lehibe ny faritra amazanaka ny fifoazana azy nisaotra ny fiangonana tamin'ny fanasana ka ny rarisoa ny atanterany fivoriana sy nanolotra fandraisana anjara amin'ny fanjakana amin'ny fikarakarana izao fivoriana izao ary nanamafy ny fiara-mientana sy ny fiombonam-po eo amin'ny fanjakana sy ny fiangonana namafisy ny ihany koa ny mazava-dehibe ny fiarovan-tena amin'ny amehana ara-pahasalamana malohany ny fiparitana ny valinaretina Mpox ka nanintana ny rehetra naraka tsara ny fepetra ara-pahasalamana noho izay valanaretina izay. Tobony lava no manomboka ny isan-taona, ny taona vaovao ary
mamarana azy dia mitohy amin'ny zanatoby dia samihafa ireo zany mamarana azy amin'ivony dia mitoby be karamalaza nefa manomboka ny fankalazana ireo zany fomba fiasan'ny fiangonana dia ny atao fordofay izay mifanadindrindra fatoka ny fankalazantsika dia matoby be karamalaza izay jibily lehibe amin'ity taona ity maro ntsika efa mbola mamarana ny faneva ny taona sorivo fa matoditra antsika amin'ny fidirana sady ao anatin'ny fotoana lehibe dia ny fitanjidika zakalazaintsika amin'ny 9 aogositra jolay hatramin'ny volana aogositra. Ny alanombo mbavaka sy nanome voninahitra izany ireo solitena mpanjakana lotaria lehibe ny faritra Nosy, ny lehibe ny filovana ny solitena ny solombavambahoaka sy ny lefitrinbe ny tanàna Antolaniaro. Nanatateraka amin'ny fankalazana ny andro 12 janoary ny fianakaviam-be manam-boninahitra teto amin'ny Akamila Tsirabe ny maraina teo izay nifondrona manam-boninahitra ny Akademia Miaramila, ny sekoly manam-boninahitra lefitra na ny Enjoa, ny 5e UPC, ireo mpianatra manovo fahalalana eto amin'ny sekoly sy ireo manam-boninahitra perinasa sy misotro ronono ary ny zandarmarim-pirenena. Tanindrazana tokana adidio ambonana io ny loha hevitra amin'iraisan'ny fianakaviam-be manam-boninahitra no entina nankalazana ny andro 12 janoary tamin'ity taona 2024 ity. Hetsika maro samihafa no entina nanamariana amin'ny fankalazana teto amin'ny Akamila Tsirabe. Anisan'izany ny fananganan-tsaina vao maraina, ny hazakazaka ny raisan'ireo manam-boninahitra rehetra namakivaky ny tanàna Tsirabe. Nisy ihany koa fanolorana gisa ho an'ireo tompona anaikitra ambony araka ny fomba fanao eto amin'ny sekoly sy ny hetsika ara-panatanjahantena maro isan-karazany. Navohitra nandritra izao fankalazana izao fa tokony irahina ireo manam-boninahitra rehetra mba ho modely ho an'ireo vahoaka ary mba hisy fampandrosoana maharitra eto amin'ny firenena. Nandeha nakaty mihitsy zahay androany miaraka amin'ny andromatao minisitra sy ny komandy ny baikona anankiroa mba hampisehoana ny fiambona-po, ny fifankatiavana, ny firahalaina amintsika rehetra manam-boninahitra na mitafika na ao amin'ny gendarmeria. Izao ny fotoana tokony ampisehoantsika an'izany fifankatiavana sy izany fiambona-po zany. Satria manino? Satria androany dia atsika manam-boninahitra mitondra ny firenena ity. Izany dia tokony hireharehantsika. Tokony hireharehantsika zany ary tokony hifanosika, hifanampy lalandava mba ahafahantsika mandroso ho reharehany Madagasikara voalohany indrindra, fa indrindra ho reharehany sekoly dia ny Akademia Miaramila izay mamoaka olo-manga tokoa ho an'ity firenena malagasy ity. Latsaka katerena ny firenentsika dia manatenantsika ny vahoaka malagasy. Manatenantsika ny vahoaka malagasy ka io tsy ho vitanay irery, tsy ho vitan'ny minisitry ny foloaran-dary irery na ny komandin'ny sekoly fa iaraha misalahy ny fampandrosoana ny firenena. Fanavaozana ny orintsika fanovana rafitra, fanovana fomba fiasa, indrindra fanovana toe-tsaina. Ale teo ao an-tsaina dia izao ny fitiavana tanindrazana, ny atao hoe patriotisme. Tena mba ale teo ao an-tsaina manomboka zao izany fitiavana tanindrazana zany. Ho lavitry ny kolikoly, ho lavitry ny halatra fahare-pirenena. Fa mba itsika no ohatra eto amin'ity firenena ity, itsika manam-boninahitra izay mivoaka avy ato amin'ity sekoly mamitsika ity. Mitana anjara toerana lehibe amin'ny famolana ankizy sy ireo tanora ny sehatra ny fanabeazana izay entiko ny fampandrosoana amin'ny firenena. Averina amin'ny maha izy azy araka izany ny asan'ny fanabeazana sy ireo mpanabe amin'izao fotoana ny fanavozana izao, indrindra ho amin'ny faritra Vakana Karatra. Ho tohizana ireo ezaka sy paikady rehetra izay nahitana fahombiazana sy fanatsarana hatramin'izay ary hatsaraina kosa ireo lesaka tsy nampahomby ny asa teo amin'ny tontolon'ny fanabeazana teto ho Vakana Karatra raha ny nambaran'ireo tompona andraikitra. Mba hiezaka zany mba hametraka izay fahaleovantena ny fanabeazana izay ary tanjon'izay no tena marina fa mitaky ezaka sy asa. Dia amin'izay asa izay zany zay isorako manokana aloha zany raha ny fitalevam-bavatry Vakana Karatra miaraka amin'ireo solombavambahoaka izay efa nifampiresaka ary nanaiky amin'izay fiaraha-miasa izay mba tsy ho vesatra ho amin'ny fanabeazana izy ireo fa ho tantsoroka kosa amin'ny fandetarahana an'izay
fanamby lehibe zay dia famerin-akasina amin'ny fanabeazana. Famerin-akasina moa dia fantatsika tsara fa araka ny teneninao teo dia hoe mba hisy lazaiko amin'ny teny vahiny angamba izy motivation amin'ireo mpanabe ireo amin'ny lafiny rehetra. Isorana eto sady ny fitondram-panjakana foibe amin'ny alalan'ny filoham-panjakana sy ireo conseiller satria anisany nahazo tombony zany ny fanabeazana amin'izao fotoana izao. Efa misy io moa zany dia mba anay manokana ny reny misy atao hoe indemnité de gré zay angamba nytoko hoe zay tsy nisy ohatra amin'izay fa na nisy dia tena bitika miveriny izany zao. Isorana manokana satria natitsika na sy tetsika anisan'ny manana mpiasa fanjakana maro indrindra raha misy fanabeazana anisan'izany eto amin'ny fitandram-pahatra vakankaratra nahazo an'ireny prime nahazo amin'ny fisombotan-karama nahazo any indemnité de logement. Ny anjaranay zany dia makasitraka n'izay ezaka atao fitondram-panjakana zay amin'ny alalan'ny asa dia eto zay dia mametoky zay eto fa hanao zay tratry ny herinay amin'izay famerenana hasina sy izay sitraka natao fitondram-panjakana foibe zay amin'ny fatatrahana ny asa dia ny asa fanabeazana amin'ny androany no nanatanterahana ny famondram-pitantanana teo amin'ny talepahatra ny fanabeazam-pirenena eto Vakinankaratra teo aloha sy ny mpisolo toerana. Hiaran-tsindry azo lena sy fanarao-tapahefana maro samihafa ireo tanora maro nisitraka nitetika asa-panjakana Titraverandia amin'ny faharoa eto Paris distrika amin'ny Faratsio faritra Vakinankaratra amin'izao fotoana. Anisan'izany ny fambolena tsy ara-dalàna ny tany natokana ho an'ny tetika asa izay mirefy 20 hektara, ny fanimbana sy fangalarana ireo foto-drafitr'asa izay ataon'ireo andian'olona misy maniraka, eo ihany koa ny famaritana sy fivarotana tsy ara-dalàna ireo tany izay ataon'ny rahalain'ny solombavam-baoaka eto an-toerana. Izany indrindra no antony anaovana ireto tanora sy fokon'olona ireto izao fitakina filanjana sora-bafety izao ny amin'ny mbola fisian'ny fanarao-tapahefana atao amin'ireo vahoaka madinika. Maro aminay tanora izay misitraka ny tetikasa io no lasa tsy afaka anamboly tamin'ity taona ity. Izany hoe misy andian'olona raha atao mahitsy kokoa dia ny solombavam-bahoaka aty amin'ny distrika Faratsio anisan'ny maniraka olona mibody an'ireo tany ireo. Misy tany 6 hektara faritan'ny rahalany, misy lasa oerahany andian'olona mamaritra tany. Be dia be mamaritra ny tany, zany hoe misy mamariparitra aby ny tany aty maro taminay tsy afaka anamboly tsony tamin'ity taona ity, nefa raha ny fanarahanay tamin'ny komity ny Titravera tamin'ny 2023 dia taona fahatelo zay no mahazo ny titre dia tao anaty cahier des charges ny soniavinay zay taona fahatelo. Izahay tsy hoe niditra fahatany niditra taty Paris taty Faratsio fa nanao ny dingana rehetra, nanao entretien concours, nisy entretien nisy concours dia avy eo nanao entretien zay. Manao antsova amin'ireo ministera rehetra voakasika amin'ity tetikasa Titraverandia amin'ny faharoa ity araka izany ireto tanora misitraka ireto ny hijerena akaiky izao fanarao-tapahefana sy trindry azo lena izay mianjady amin'izy ireo izao. Titravera 2 io dia apetrao tsara mihitsy hoe Titravera 2 dia izay ankoatran'izay raha ohatra anangana komite ad-hoc ho an'ny ambon'le tany 20 hektara zany ny Titravera, 52 hektara ny ferme io misy contrat de belle io dia iangavianay ny ambony fantatrareo ny ambony misy tompona andraikitra zany mba jereo le ambony zany ho an'le vahoaka zay ato amin'ny distrika raha zay mahavaly any etaetanao ho anareo tompona andraiki-panjakana. Misy ihany efa niona ohatra amin'ny ministre fanajariana ny tany, misy ihany solotena teny amin'ny présidence dia miangavy anareo zany mba hijery an'le tanora rehetrarehetra satria lasa miravoravo tanana le tanora. Tsika mirona makany amin'le hoe famokarana sy ampamokarana any amin'ny fambolena sy ompiana tosika ho an'ny fampandrosoana, nefa ny tena olana le ankizy zao ny empahany betsaka aminay tena lasa tsy afaka anamboly satria ny mamboly ange tsy anjaza fa vola be lany ka raha amboly eo ary izy dia isan'imba le izy dia normal be na zatsy amin'ny tenany azy fa ho ana zanaky ny Faratsio tena tsisy mikitika ny anana singa amboly ray azy dia mampalahelo ny zavatra ohatran'izany raha sina fanavahana fa faritra ray ihany Madagasikara ray ihany dia mino sy manantena koa fa tsy teto Faratsio ihany nisy an'izany hoe Titravera zany fa raha problème fiavinana ianao aza dia mba manao an'izany Andriamanitra solombavam-bahoaka fa tena tsy fanao zany. Mbola hitohy hatrany ny fitahina ataon'ireto tanora ireto raha toa ka mbola tsy misy vahaolana mikasika izao zava-misy izao raha ny fanazavana hatrany. Vina napetraky ny fitondram-panjakana ankehitriny ny fanapariana ny orinasa mpanjakana Fanalamanga manerana ny faritra maro eto amin'ny Nosy. Arenina izay lesoka nanahirana ny orinasa nandritry ny taona maro.
Anisan'ny iraka lehibe ho tanterahany filakevim-pitantanana vaovao sy ireo mpiara-miasa aminy raha ny nambara ny taoriany ny fanendren'ny ministera PIA dia ministera ny tontolo iainana sy ny ministera ny fitantanam-bola. Fanapahan-kevitra ny ray sy ny filan-kevim-pitantanana ny nampiato ny tale jeneraly Teoroa ary nanenjy ny tale jeneraly mpisorotoerana dia Andriamatoa Kotry Tombosoa Sahidi voatendry isahana izany. Ny alatsinainy 5 janoary no vita ny famindram-pitantanana ary ny alarobia 7 janoary no natolotra tamin'ny fomba ofisialy tamin'ny mpiara-miasa sy prain ombinantoka ary tompona ndraiky mpanjakana ao anatin'ny faritra loatra magory ity mpitantana vaovao ity izay notariny ny filohan'ny filan-kevim-pitantanana sady ny solotena ny ministra ny tontolo iainana. Nandritra izany no nilazany tale jeneraly mpisorotoerana ireo asa lahara-pahamena sy ny vinan'asa lehibe ho tanterahany ny orinasa. Apetraka ho vaindondra raha ny mpitantana ankehitriny ny fambolen-kazo ny azo voavoly ny orinasa fanalamanga izay miaro ireo ala voajanahary sady mamaly ny filany azo eo amin'ny tsena anatiny sy ivelan'ny nosy. Voaresaky ny tale jeneraly teto ny fijerena ny mahaolona ny mpiasa sy ny fitantanana tsy mitalila ny fampitoviana lenta ny mpitrandraka ary ny fanatsarana ny fiarahamonina amponina ao anatin'ny faritrala tantanany fanalamanga izay azo lazaina misy ny disadisa ka hitondrana vahaolana amin'izany hoy ny tale jeneraly mpisolotoerana sy ireo mpiara-miasa. Ao anatin'ny priorité mihitsy zany ny fanalamanga satria hazo ny antsika mbola amin'izay hazo zay dia zay koa moa zany ny zavatra mahafinaritra efa miresaka amin'ireo mpiara-monina ny ministera efa vonona ny hamatsy vola amin'izany rehetrarehetra. Tsy diso anjara tamin'ny fankalazana ny andro manam-boninahitra 12 janoary izy ireo teo anivon'ny bataillon d'infanterie d'Ambatondrazaka izay natao tao amin'ny Toby Andilamena. Nitarika ny hetsika ny colonel Abdilahi Houmadi, commande ny bataillon d'infanterie d'Ambatondrazaka. Il faut partir à l'arrivée. Vous voulez tester? Il faut partir à l'arrivée. Ah, au moins. Misy ihany koa ny fanolorana ho traditionnel ho fanajana ny lehibe sy fiarabana azy noho izao taona vaovao izao. Ilana petarika, ilana feroko. Mbola sakana ho an'ny fampandrosoana ao amin'ny commune Ntsoka Madinika district Antsaratanàna ny faharatsiny lalana na eo aza ny fisian'ny Arenakibonitany ao aminy 470 kilometatra raha miainga avy eo amin'ny renivohitry ny commune Amparafaravola no misy azy. Tsy misy afa-tsy taxi moto no fitaovam-pitaterana mampiditra ireo entana ilain'ny mponina andavanandro sy mamoaka ireo vokatra avy ao an-toerana. Manodidina ny iray hetsy ariary ny saran-dalana ho an'ny olona iray ary arivo ariary ny kilao ho an'ireo mitondra entana. Sarotro noho izany ny fivezivezena sy ny fifandraisana ara-pitaterana eo amin'ity commune ity. Raha maintany izy dia adiny tia fa raha zao fa varatra zio eo amin'ny adiny 10 adiny enina. Ny tena miasa zany moto. Raha zao fa varatra zao dia ray hetsy n'olona ray fa raha vao maintany zany dia miova milatsaka raha arakarany zany raha ohatra hoe mitondra olona roa dia tsy mitovy ny firen'olona tokana firen'olona roa milatsaka izy raha olona roa. Entana zany entana ohatra hoe PPN midy any dia avy any ilay mitondra voanjo mankaty mana tombony aty satria amin'ilay firen'ny entana lafa ny mitondra anazy. Tahaka ny fanao isan-taona dia nisy ny fivoriana Corse izay nanaovana jeritodika amin'ny fiarovana ny fitantanana ny atiala-panjakana tampolo na atsapana fatanteraka ny asa natao. Nisy ny tsoakevitra izay noraisiny entina natsarana ny fitantanana amin'ny titoany eny amin'ny 20 ity. Anisan'izany ny fanafonana tsikelikely ny hazo izay mety animba ireo hazo zanatany ho fanamafisana ny faritra arovana. Mafaly ny agnatin'ny fitany evaparitra zay mitantiny akalikiaty fatrina lanjorofo iaragna amin'ny zareo fileovana no mitarika zany kosy zany dia faly zay satria positif ny résultat amin'ity 2025 ity zany hoe ny kosy zany dia ny
comité d'orientation de suivi an'ireo activité zay atao jiaby agnatin'izany RPV-ntsika zany. Zava-dehibe hoanay zany hoe fampitany zany tohatra mampifanay zany mamono satria maro asa vita fa misy eo amin'ny valo eo raha azondaty tsy vitsy zany ilay toromaritra izay hoentina anatsarana ny fomba tantanana sy ny asa zay natao amin'ny any amin'ny somalia ahafahana manatsara ny tanjona zany ny tanjona hoe mianaka efatolo Ny FC 2F veto feno ariva tsinana no nandrobaka ny amboara tournois vétéran tato anatin'ny faritra Analanjorofo hetsika izay nokarakaray ny Ligue Party Baolina Kitra Analanjorofo natao teo amin'ny kianja manara-penitra Savolo ny ady ny lalao izay nifanandrina ny Sonirana sy Fenerives takany afara tamin'ny fandakana tir au but ka resy tamin'ny isa 4 no iray i Sonirana Ivongo. Finale ny tournoi zay nikarakarain'ny Ligue Party Baolina Kitra zany hoe ho an'ny sokajy vétéran zany ohatra ny efapolo taona miakatra natao moa zany mba fagnentagnana ireo zay navita be tamin'ny tontolon'ny Baolina Kitra mba hitazona zay fanatanjahantena zay alafa koa zany mba entina andrisihana n'le zandry kely reto fa ny fanaovana fanatanjahantena indrindra football dia tsy tapitra mihitsy afaka miparticiper foana satria ny sport dia fahasalamana ka dia arabaina zany ny sotainan'ny section Fenerives zay nivantany amboara raha ohatra ka nandresy ny sotainan'ny section Sonirana tsy vita ny vétéran mazava loatra za fa toute catégorie zany ny championnat zay karakarain'ny ligue ary sady misy zany féminin misy ny masculin. Anisan'ny mahasarika ny mpijery ny lalao baolina kitra natao ity ireto vétéran satria maro amin'izy ireo no mbola mahay milalao ary mbola mitazona ny lazany tamin'ny fahatanorany. Anisan'ny nanamarika ny andro ny manam-boninahitra ny taty amin'ny faritra Analanjorofo natomboka tamin'ny fampiakaran-tsaina ny fandaram-potoana ary narahina fanomezana gisy ny zandrindrindra no nitarika ny fibaikoana izay nambara lehibe ny zandary fa tsy azo adinoana ny soatoavina amin'ny fanomezan-danja eo amin'ny manam-boninahitra. Dia mankalaza ny andron'ny manam-boninahitra sy ny fetin'ny akademia miaramila Antsirabe ny manam-boninahitra rehetra eto anivon'ny faritra Analanjorofo iarahana amin'ireo tafika sy ny gendarmerie ary hotronon'ireo namana ao amin'ny FDS ihany koa. Mankalaza izany satria soatoavina tsy azo adinoana ary tsy azo araraka tany ny soatoavina izay nampitain'ireo zoky ary manam-porofony zany ny fahatongavan'ny zoky be ray aman-dreny eto izay mampita izany fanilo zany mainty milalin'ny akademia miaramila mpanabe tao indrindra ihany koa ka dia mampita hatrany an'izany fanilo ny soatoavin'ny akademia miaramila zany aminay zandry aty aoriana ka dia tsy laza-danja amin'ny fankalazana rehetra manerana ny nosy ny eto anivon'ny renivohiparitra Analanjorofo ny amin'izany. Azakazaka madinika ny tetanana rahana lalao ara-panatanjahantena volleyball izay nampisehoana ny firaisankiny ireo manam-boninahitra no notanterahana tamin'ity andro 12 janoary ity teto amin'ny faritra Analanjorofo. Natomboka tamin'ny fananganan-tsaina tato amin'ny semi-pibe rafina tamin'ny 9 ora maraina ny fanomboana ny fankalazana ny fetin'ny manam-boninahitra ny 12 janoary 2024. Nitoy tamin'ny fandehanana miazakazaka izany ary ny fifaninana laoram-panatanjahantena. 12 janvier 1968 zany no nanomboana ny fankalazana ny fetin'ny manam-boninahitra ny 12 janvier. Momba ny aktivité natao teto Fianaratsoa indray dia nanangan-tsaina ny rehetrarehetra manam-boninahitra zany tamin'ny 9 maraina ary rehefa vita zany dia nisy ny cross de cohésion manodidina kely ny tanàna amin'ny Fianaratsoa. Avy eo moa zany dia mbola isy ny sport collectif sy ny fialamboly rehetrarehetra entina hanamariana an'izany.
ary ny anisan'ny mampiavaka azy dia tsy fanadinoana ireo vady andefo-manitra. Nankalaza ny androany tato amin'ny sekoly miaramila pirenena ny fetin'ny manamboninahitra teto Fianaratsoa. Mihoatra ny mety ny fitazomana ny solombavambahoaka Marie Michel Saondrano Malala kehitriny koa amin'ny mpanetretena no anaovana antsoavo amin'ny colonel Michael Randrenirina filoham-panjakana sy ianao raha mato-minisitra fanirisoherinaivo ny hamela azy indray hanohy ny asany amin'ny mahasolom-bavambahoaka azy ho ireo vehivavy manohana azy aty Fianaratsoa. Fanambarana manoloana toetra ara-politika eto Madagasikara ny fanenjenan'ny député any Fianaratsoa Marie Michel dia manao izao fanambarana izao izahay vehivavy Mara Fianaratsoa. Voalohany, vehivavy miasa mahery fo no fandraisanay any député Michel na teo amin'ny sehatra ny fanabeazana na izy niverina député. Ohatra, raha nisy ny minisitra nahavita sekoly be indrindra teto Madagasikara dia ministra Marie Michel sy ny sisa. Nahavita izany na tsy lavorary aza izy. Faharoa, vao niverina député izy dia asa avy hatrany no natao teto Fianaratsoa niarana hita izany isika. Fahatelo, mahatsapa izahay fa mihoatra ny mety ny fitazonana azy ankehitriny. Vehivavy rahateo ny tenany, mikarakara ny ankonany, ahitana ny tsy fanarahana sy tsy fanajana ny zon'olombelona, ny fepitaonany garde à vue. Ampanatretena no angatahanay aminao Andriamatoa président colonel Michael, ianareo efa daha colonel mpanolotsaina avo, ianao ramatoa ministry ny fitsarana zanak'ity Fianaratsoa ity, ny fahafahan'ny député Marie Michel, indrindra ny fiverenany hanohy hiasa hamompony vahoaka ny Fianaratsoa indray hamonjy ny vady aman-janany. Ny tavo tamin'ny mpanao gazety ny herinandro lasa teo ireto vehivavy reny manohana ny solombavambahoaka Dr Saondrano Malala Marie Michel ireny.